Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'izao folakandro ny sabata izao, izay fotoana iarahantsika eto ao anatin'ny sabata izay atao hoe iarahana misampana fifandraisana moa zany isika, koa na isika izay mijery manaraka eo anivon'ny page Facebook, na isika izay manaraka sy miaino eo anivon'ny onjam-peo dia sitraka indrindra ny anonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Isy ireo fandaharana ifandimby fa ankehitriny aloha dia andeha ho atombokantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Vavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro misaotra anao zahay. Ny amin'ny fahasoahana sy famindrapo izay mbola hitondranao anay tsirairay avy ny amin'i Jesosy Kristy. Mbola manana ihany koa izay ity tombotsoa izay atolotra ao anay ity ao anatin'izao fiaraha-miatrika ny folakandro ny sabata izao. Misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana tamin'ny tapany maraina. Fa ankehitriny tompo dia tsy mitsahatra izay mbola mangataka hatrany famelan-keloka anananay fiadanam-po eo amin'ny fiatrehana ny zahatra rehetra izay iarahanay eto, ary atsapana ihany koa ny tombotsoa ara-panahy izay fanomaninay amin'ny alalan'ny ireo fandarana maro samihafa. Tompo malalo dia ataovy tsapanay hatrany fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Amintsikitsikina fatratra tokolasy tovovavy miantra nonay ato aminao amin'ny alalan'ity fandaharana natokana ho an'ny tanora ity kanefa anasanantsika rehetra ihany koa dia ny fandaharana mizotra amin'ny fombiazana izany. Miarabantsika ny tokantrano any na mitoerana rehetra izay andraisantsika n'izao fandaharana izao. Efa hitantsika miantra ny eto ihany koa izy efatra mianadahy izay tondra lohahevitra isan'ny tena hoe mafonja dia mafonja amin'izao fotoana izao satria hiresaka mikasika ny hoe ditra sy adalàna isika. Iza ny tompona andraikitra, ny ray aman-dreny ve sa ny tanora mihitsy ny efa manao ny ataony, dia mino izahay fa fanadihafana ny andevitra miaraka amin'izy ireto eto Iandry, eto ny Aina, eto Olda, eto ny Koa nomena. Fa ny miarabanareo Iandry. Miarabantsika namana rehetra tanora izay manaraka an'izao fandaharana izao izay atiana hevitra eto mahakasika an'izay lohahevitra anisan'ny mahafinaritra ary hitondra fandrosoana sy fahombiazana koa eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy indrindra ihany koa ry Andry ny tanora ka tonga dia te hametraka fantaniana aminao avy hatrany hoe iza ny tokony andraikitra ao anatin'ny ditra sy adalan'ny tanora. Ireo ray aman-dreny ve sa ny tanora mihitsy nefa tsy ho voafehy manao ny ataony. Raha ny hevitro manokana mahakasika an'izay dia izaho mahita hoe misy lesoka eo anivon'ny ray aman-dreny mahatonga an'ilay tanora lasa maditra izany amin'izao fotoana izao. Indray ohatra manokana ohatra hoe ilay fifaneraserana eo anivon'ny tokantrano dia tsy ampy. Ilay ray aman-dreny miala maraina dia mody hariva. Dia izany hoe lasa tsy hisy mihitsy izany ilay fotoana mba hiresahan'ilay ray aman-dreny sy ilay zanaka mba ahafahan'izy ireo mifankahazo am-po. Dia banga izany izay dia lasa mitady namana any ivelany ilay tanora mba ahafahany mitady izay ilainy mameno an'izay fahabangana izay. Raha fitianiko anaty fehezanteny fohy izany dia ohatrany hoe any amin'ny ray aman-dreny no lesoka kokoa raha ny fahitana azy, vokatry ny hoe rotoroto ny ray aman-dreny amin'ny tsy fahafahana mifampiresaka amin'ny zanaka. Tsy fantatro dia hitodika vetivety atao amin'ny tovovavy Olda sady faly miarabandry ihany koa no manahoana ny fahitana an'izay hoe ny ray aman-dreny tokoa ve no tompony andraikitra ao anatin'izay ditra sy adalàna ankizy izay. Misaotra ny raha vavaka tentiny na mpilaza na amin'ny fitenenana fa ny miarabantsika rehetra ihany koa izay mijery izao fandaharana izao. Eo amin'izay lafiny izay indrindra no entiko hanomezana fanazavana dia ny eo amin'ny amiko manokana dia eo aminay tanora no voalohany indrindra lesoko ny amin'izay zavatra izay. Satria nahoana ky? Satria amin'ny hoe mahatanora anay dia tia handrakandrana aloha izany izay hoe ahoana ny ataoko inona ny andeha ataoko raha manao an'ity zao ohatra dia mety inona ny lafy tsara na hoe lafy ratsy. Ho anay raha tsy mahita ny voka mihitsy izay tsy tonga saina mihitsy izay hoe inona ny vokatry le zavatra. Dia izay zany ny avy ety amiko hoe zahay tanora mihitsy no lesoko voalohany indrindra. Ny tanora manana lesoka ao anatin'izay hoe ditra sy adalàna izay fa tsy voatery hoe na ray aman-dreny raha ohatra ka ny fanehoan-kevitry Olda teo fa ndao mbola ranezitsika ihany fanehoan-kevitry ny tovovavy manahoana ny Aina ny fahitan'ny Aina izay miombon-kevitra amin'ny Andry ve sa miombon-kevitra amin'ny Olda iza ny tena tompony andraikitra amin'ity ditra sy ny Aina manokana aloha ve mahita hoe betsaka ny tanora ao anatin'izay ditra sy adalàna izay. Misaotra anao Katiny na me fitenenana raha ny amiko manokana dia ny ray aman-dreny no mahatonga an'ilay ankizy maditra. Satria nahoana no miteny hoe mametsiana an'ilay ray aman-dreny hoe nahoana no avy amin'ny ray aman-dreny ilay izy. Satria rehefa tsy ampy fanabeazana amin'ny ray aman-dreny ilay ankizy dia lasa ny fiarahamonina no mitaiza azy. Ilay hoe fiarahamonina mitaiza azy lasa ny fanao namany no ataony. Tsy fantantsony izany hoe ity mety ity tsy mety. Tsy mahazo fanabeazana amin'ilay ray aman-dreny izy, tsy ampy ilay fanabeazana omen'ilay ray aman-dreny ka any andramany daholo izay tiany andramana noho ny tsy fampily ilay fanabeazana avy amin'ny ray aman-dreny. Dia afana moa izany ny ajevitra eto. Mino fa efa manana ny fihetseham-pony sahady ny ray aman-dreny eny tokantrano any. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny tanora miombon-kevitra amin'izy mianadahato hoe hatreto aloha izany ho azy mianadahato amin'ny ankavanako dia hoe ny ray aman-dreny tena anisany tompony andraikitra ao anatin'izay hoe ditra sy adalàn'ny tanora izay. Mbola misy tovolahy anankiray tsy nandray fitenenany eto amin'ny ankaviako eto izy no nomena
manahoana kosa indray ny fahitany nomenan'izay izy ny tena tompona andraikitra atao anatin'ity ditra sy adalan'ny tanora ity sady tanora dia tanora ny tovolahy sotranao ka ty amin'izay name fitenenana raha ho anahy manokana aloha dia avy amin'ny tanora mihitsy no ahoana moe zany no filazana azy no raha ho anahy manokana zany a ny ray aman-dreny efa miteny raha miteny ny ray aman-dreny hoe tsy mety ty ianao nefa mandika an'izay zavatra zay zay atao hoe ditra satria izy zao hitako hoe tsy mety le zavatra aloha dia mbola ao ataoko ihany efa miteny ray aman-dreny hoe tsy mety amintsika le misotro toaka ohatra zany efa mbola lasa mitsofoka bara ihany raha miteny ray aman-dreny hoe isan'andro ny ray aman-dreny miteny foana tsy mety tonga ianao ny ariva mamanitra dia miteny ny ray aman-dreny ka le filazany zareo avato ane hoe ny ray aman-dreny mihitsy ny tsy manana fotoana nabeazana n'le ankizy na fotoana hitenenana raha tsisy sa ve hoe raha ny fahitany nomena azy hoe le ray aman-dreny manana fotoana ihany fa le ankizy mihitsy ny mbola te hitsofoka bara sy ny etsitra io indrindra isika ray aman-dreny mety hoe manana fotoana ihany izy aloha manana fotoana izy afaka manohana ny hevitra reo nareo afaka miteny manana fotoana izy hitenenany anao hoe tsisy fotoana akory ny ray aman-dreny hoe lasa mivoaka maraina dia mody ariva fa tsy maintsy misy fotoana kely foana hitenenany anitsiny anao sy ampianarany anao amin'izay zavatra zay fa misy le tanora miteny le ray aman-dreny fa tsy hain'olo le tanora le izy raha ny hevitra aloha dia izay ny hevitro manokana tena zava-dehibe izay nomena zany milaza raha ny fahitako azy izy mena dahato mihomboka-hevitra hoe le tanora mihitsy no tena tsy azo tenenina tompon'andraikitra amin'izay ditra sy adalana izay tsy fantatro ho any ny andro manokana hoe mbola misy tohan-kevitra ve ilazana fa maharesy lahatra anareo fa le ray aman-dreny mihitsy no tena hoe tompon'antoka miditra sy adalan'ny tanora taonako ihany le hevitrako teo dia zao indray ohatra manokana isika eo amin'ny resaka sexe be da be ny ray aman-dreny tsy sah miresaka amin'ny zanany amin'io loha hevitra zany hoe akoatrin'le tsy fananana fotoana zany eo amin'ny ray aman-dreny eo ihany koa le tsy fahasahiana ina ny mety ho antony mahatonga an'izay ohatra zao raha iandro manokana misy zao ray aman-dreny tena hoe menatra izy zany ny ilaza amin'ny zanany momba an'io resaka sexe ka izay le tsy fahasahiana izay ve iandry mety tarika ho any amin'ny hoe ditra sy adalan'ny ankizy izay afaka manohan-kevitra azy koa ny aina rehefa eo mitarika mihitsy zay satria rehefa tsy mahazo lesona avy amin'io ray aman-dreny io le ankizy dia tsy maintsy ny araka le nytenen'ny aina teo dia hoe ny fiarahamonina no lasa hitaiza azy ny fiarahamonina no ampianatra azy an'ilay zavatra izay manititika an'izay ary tadio fa ny tanora tena liana amin'io zavatra io dia rehefa tsy ianao ray aman-dreny azo nitokisana zany ny azahoany information mahakasika an'izay dia namany any ivelany no angatany fanazavana mahakasika an'ilay izy dia ino mety mitarika eo amin'le ditra zany zany hoe nisy lesoka zany teo amin'le ray aman-dreny hoe raha nampianatra zany le ray aman-dreny nanoro hevitra nanampy an'le tanora na hafany an'le izy dia afaka na nitondra tena tsara ihany le tanora ohatra ny tiako raisina kely izay fanehoan-kevitra iandro izay satria nisy atao hoe sujet anankiray navohitrany zany tao anatiny ohatra hoe ny resaka sexe ohatra mety misy zavatra hafa ihany koa ho anareo menadava ianareo mahita hoe tsy ny ray aman-dreny ohatra mety manana fahasahiana fa le tanora mihitsy ny te hanandrakandra na tsy fantatra ao anandray ny fahitanareo menadahany izay amiko manokana aloha zany le resaka hoe raha resaka zay sexe zay raha ohatra ka sexe fa resaka sexe zany raisiko satria efa zay no navotrany amin'izao fotoana izao efa mandeha be ny resaka internet sy ny sisa dia misy ny ray aman-dreny no miteny hoe zao mampianatra zany hoe tsy mety le manao an'izao amin'izao aleo mihitsy vita fanambadiana ohatra zay hoe aleo vita fanambadiana mihitsy le izy kanefany amin'le hoe tia andrakandrana amin'le hoe tanora zay dia aleo miriska ihany eo ihany koa le hoe resaka fitiavana misy mantsy amin'izao tontolo izao zany dia hoe raha tsy manome an'io ny tovovavy dia tsy fitiavana zay dia kanefany eo indrindra le hoe le vehivavy zany le tia dia miriska hoe tena mety tsy ho tiany marina dia aleo miriska amin'izay zavatra zay alohan'ny fanambadiana zay zao ohatra anankiray amin'le resaka sexe le ray aman-dreny zany mampita fa le tanora mihitsy zany no hoe
ohatry ny efa lamody le izy ny ankizy ara misy manao le namako a de aleo mihitsy alô za koa mba hanao zany hoe avy aty amiko mihitsy zany le izy avy any am'le tanora mihitsy le izy iny ataontsika hoe mbola ho ataontsika resaka hafa mihitsy iny fa zany hoe navohitra ny andro moa le izy ary afaka nandraisana ohatra fa te antany any nomena hoe manahoana ny fahitany nomenan'izay inona ny mahatonga an'le tanora re raha ho anareo menada zao resy lahatra hoe an'le tanora mihitsy ny tena tompona andraikitra amin'ny adalany inona ny mety ho antony mahatonga an'le tanora akoatra ny hoe izy maditra mafilo tena hoe ho tompona andraikitra amin'izay ditra sy adalany izay ny tanora aloha voalohany indrindra tia andrakandrana tia andrakandrana ny tanora raha ny hevitra manokana aloha de jesisy moa miombon-kevitra ihany efa voalazany teo ihany koa ny zavatra tiako lazaina satria le hevitra mitovy de tsy tiako tsony zay ambara tsy mahita ambara fa raha zay loha hevitra le voaboasana teo zay moa de voavalin'ny olota le valiana teo de zay nataoko atsika ny atokantrano any hoe ho an'ny tanora manokana zany satria ny fandaharana moa mizotra ho amin'ny fambiazana tanora mizotra fambiazana de mety misy ihany koa ny adihevitra manodidina an'izay hoe aizany iza ny tompona andraikitra aizany tena lesoka zay le voambolana nentin' izy efatra mianadatery-mpiandohana teo ny lesoka ka mahatonga ny tanora ho tafiditra ao anatin'izay ditra sy adalany zay fa na ho an'ny ray aman-dreny zay eritreretina hoe ny ray aman-dreny tena manana lesoka na ho an'ny tanora tsy fantatro iandry angamba manana hafatra tiana ampitaina ho an'ny ray aman-dreny eny tokantrano mba hahatonga ny tanora tsy ho tafalatsaka ao anatin'izay hoe ditra sy adalana izay ny hafatra zany ho an'ny ray aman-dreny mahakasika an'izay de hoe ny tena moa teo hoe misy lesoka zany eo anivon'ny ray aman-dreny mahatonga le tanora aditra de arak'le hevitra izay navoakana sy niaina teo ihany koa de hoe tsy ampy le fotoana ifampiresahana eo anivon'ny tokantrano na manokana zany manome sosikevitra de hoe tsara raha misy ny fivoriana eo tokantrano mety hoe indray mandeha isan-kerinandro de miady hevitra mihitsy zany ny fianakaviana anankiray taloha mantsy nisy an'le hoe eo amorom-patana de mampita anatra sy lesona ny ray aman-dreny fa ankehitriny no le zavatra misy de samy manana ny findaihany sy ny tele sy ny mahavariana azy ny tsirairay de zany hoe tena hoe atao programa eo anivon'ny tokantrano mihitsy zany hoe isakin'izao de misy ny fivorian'ny ankonana de eo ny ray aman-dreny zany manararoatra mananatra mampita lesona manome fanabeazana ho an'ireo zanany eo anivon'ny tokantrano misy azy tena isan'ny zava-dehibe zay tsy fantatro hoe miombon-kevitra amin'izay ve ny aina sa mba misy ihany koa hafatra manokana tiana ampitaina amin'ny ray aman-dreny mba tsy hahatonga ny ankizy irona ao anatin'izay ny tanora irona ao anatin'izay ditra sy adalany izay satria na me fitenenana tena miombon-kevitra tanteraka amin'ny andry amin'ny resaka hoe ohatra hoe fanatontoloana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao resaka internet Facebook sy ihany satria na ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana izao ary de tafiditra lalina ao anatin'ny hoe Facebook internet fijerenany lasalasa any amin'ny resaka teknôlôjia kokoa no mahazo vahana ankehitriny ka lasa ohatra ratsy ho an'le ray aman-dreny ho an'le ankizy le ray aman-dreny raha ohatra ny hoe manao Facebook foana neny dada ao an-trano normal be zanaka anao Facebook foana ao an-trano de ny afatra kely hoe fa vetivety fotsiny hoe le fanaovana Facebook ve mety ho antony anankiray tarika ny ankizy amin'le ditra sy adalana satria raha ny zavatra andresahanareo menadata any am-boalohany indrindra moa zany ny andro de hoe sahirana ny ray aman-dreny mivoaka maraina mody alina eto zany nareo de ohatrany hoe maka ohatra an'le Facebook ohatra fa ny tiako atongavana zany de hoe inona zany ny tokony ho ataon'ny ray aman-dreny kosa ohatrany ny andro teo zao ohatra tena mety hoe mba asiana fotoana anankiray ivoriana fa ny tiako antanina ny aina inona ny tokony ho ataon'ny ray aman-dreny mba hahatonga ny ray aman-dreny ametraka loha-laharana n'izay le hoe fifampiresahan'izay sa hoe tsy asa tsony ve zany ny ray aman-dreny satria ozy izao ny ray aman-dreny zany zay zany tsy asa tsony fa aloana ireo tanora beazina tsy hoe tsy asa tsony ray aman-dreny fa tokony ray aman-dreny manana fotoana ekena hoe maro ny asa ny ray aman-dreny ekena hoe sahirana ny ray aman-dreny fa tokony anana fotoana hoe ty fotoana ty anokanako iresahako amin'ny zanako anokanako anomezako toro hevitra ny zanako sy le sanatria manao foana ny zanako satria
efa hoe amin'izao vanim-potoana antsika misy antsika izao teknôlôjia mampianatra ny ankizy ho ratsy be dia be ny zavatra na teknôlôjia ny fiarahamonina eo ny ray aman-dreny mila mandray fanapa-kevitra hoe anokana fotoana na fotoana mpisakafoanana fotsiny ary iresahako amin'ny zanako hoe zao no tokony atao, tokony mifanakalo hevitra ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba hahafahana mamantatra ny ao am-pon'ny zanaka hoe zao tokoa kay zany tena ao am-pon'ity zanako ity. Ary te hitodika aminareo menadandray ary raha ohatra ka hoe ny tanora no tena tompon'antoka amin'ity hoe adalàna sy ditra ny tanora ity ho avelantsika amin'izao ve isa inona ny mba soso-kevitra ho entinareo menada ho an'ny tanora mitovy aminareo ho an'ny tanora indrindra izay tena hoe le tanora mihitsy ny tompon'andraikitra ao anatin'izay. Ny afatra omeko satria tanora moa tena dia izao eo amin'ny resaka ara-panahy voalohany indrindra amin'izao fotoana izao satana tsika tanora ny tena tonga dia lasibatra indrindra ka ny zavatra voalohany indrindra hoe tokony ho ataontsika tanora zany dia ny manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra izay voalohany indrindra eo amin'ny ara-panahy eo amin'ny fanaovana lesona ny fanaovana fiambena maraina izy ireny dia efa anisan'ny manampy ny tanora ifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra ary possible tsy irona amin'izay ditra sy adalàna izay dia izay ngamba no hoe avy ety amiko hoe ny zavatra ara-panahy satria rehefa kely ny resaka ara-panahy dia kely lasa satana tsy kely lalana ohatry izao fitenenana izay manao fomba rehetra tsy tiany satana zany ny tanora ifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra dia lasa mitarika ny tanora anaonao foana marina ilaina ny fandray amin'ny manodidina sy ny rehetrarehetra fa eo amin'Andriamanitra nefa ilaina izay zavatra. Izay ny afatra olon-da zay fa te anontany ny nomena manokana hoe inona ary ny tokony ataon'ny tanora ho an'ireo tanora izay tena hoe ry zareo mihitsy ny tena tompo-kevitra amin'ity resaka ditra sy adalàna ity. Raha ho anahy manokana aloha zany dia za ho antsika tanora aleo mba mihaino an'izay teny ray aman-dreny tsy hoe ianao ny teny ray aman-dreny dia efa tsy mety ary na hoe tsy mety ny teny ray aman-dreny dia mbola hoarahana ihany fa inoana izay teniny hoe tiany mahitsy tiany lalana izoranao ho tafita ianao amin'izay zavatra ho ataonao fa tsy hoe teny ray aman-dreny dia hafa no ataonao. Raha ho anahy manokana aloha dia aleo mihaino teny ray aman-dreny fa tsy manana tanora man tsy manana mokon-dohan'izay ihany ny tanora fa na izany ary ve moa dia ho atao ihany na ny teny ray aman-dreny zany ilaina foana satria ny ray aman-dreny nananatra nitarika anao izy nampianatra anao izy natonga anao lehibe ohatr' izao. Raha ho anahy manokana dia izay zany ny valiteny avy aty amiko. Samy zava-dehibe avokoa na ny valitenitry zareo tato amin'ny ankavanako na ny afatra izay nentindry zareo tato amin'ny ankaviako ihany koa. Raisiko ilay teny nomena teo manao hoe mba hatafita antsika ary izay raha teo ny lohatenin'ny fandaharana manao hoe mizotra ho amin'ny fahombiazana. Raha miresaka ditra sy adalàna isika ny fanirianay ane dia samy lavitra an'izany ny tanora tsirairay avy ka samy mizotra amin'ny fahombiazana avokoa. Isaoranareo efatra mianadahy araka ny dinidinika teto. Mino fa misy ny raisina any an-tokantrano any ary atsipy ny tady eny an-tandroko ny omby atsipy ihany koa ny teny any ambony malala. Iantry ny araka taminao teto ny aina Olda ary nomena. Manome fotoana anao indray izahay amin'ny herin'ny anio tahaka an'izao. Veloma tokoa. Niapitsanao ka fantaro horivelle tuana ripanzeny andro lava ka tsy mety miova fo sy mba vonina kony hitsena lay mpamontsy toa ka ho tratry ny fitsarana de oventory homba hevery olona ny afarana fasarubidiny andro mbola havelomanao faingiana havia hiara mamindra mandroso hanompoany Jesosy. Ny
miampitsanao ka fataro horivelle toana ripanjeny andro lava ka tsy mety miova fo sy mba vonina kolony hitsena lay mpamontsy toa ka hotratry ny fitsarana de ouvertori homba hevery lolona ny afarana fa sarobidy ny andro mbola havelomanao faingiana havia hiara mamindra mandroso hanompoany jesosy ny andro rehetra eo anilany jesosy tsy misy arom-paoriana fa toyny hafaliana tsy orava fiadanampo maharitrano azo raha tokaminanao tsy mba volamena lavatosoa mamiratra no ilainy tompo hatolotra azy izao fa ny fo miova matsiaro mibebakano tiany hoentineo aminy ny andro rehetra eo anilany jesosy tsy misy arom-paoriana fa toyny hafaliana tsy orava fiadanampo maharitrano azo raha tokaminanao sy mba volamena navatosoa mamiratra no ilainy tompo hatolotra azy izao fa ny fo miova matsiaro mibebakano tiany hoentineo aminy fa ny fo miova matsiaro mibebakano tiany hoentineo aminy
Elisa ny vadiko tena nanampy anao tokoa fa ankehitriny izy dia maty ary za reriny tsy maintsy manampy miatika ny fiainako fa nisy lehilahy zay manana trosa aminay dia niteny hoe raha tsy voaloany vola dia alainy ny zanako mirahalahy anefana izany. Elisa apio zahay tena mila fanampiany ty vehivavy ty ho Elisa tamin'izay fotoana izay dia nivavaka izy satria Andriamanitra dia afaka ny hanampy anazy ary rehefa avy eo dia nomeny hevitra izy inona no atao andany ianao mody hoy Elisa mantsy azy. Tonga tao an-trano izy niresaka tamin'ireo zanany izy. Andanany ianareo mandeha fa izao no afatra nomeny mpaminany. Andana makany amin'ny mpifanolobodirindrina rehetra dia aza adino miteny hoe misaotra rehefa azo ny zavatra mindrama vilany kely na ngeza izay azonareo entiny dia lasa ny ankizy rehetra nandeha izy mirahalahy neny reo daholo ilay vilany sy ny veta rehetra sy ny so hitanay ndray sy ny ramatoa ilay tavoara kely nisy an'ilay menaka sarobidy tao aminy dia nanomboka nandraraka n'ilay menaka izy rakizy nandeha ny voalohany nandeha ny faharoa feno riko mbola misy ho ilay zanany lahy kely tamin'izay fotoana izay ary raha vao miteny ilay tovolahy hoe vita tonga dia nijanona ilay menaka tamin'ilay tavoahangy kely ihany koa. Afaka nandony vola tany amin'ilay olona manana trosa izy tamin'izay fotoana izay ary nanomboka fiainana vaovao ihany koa. Andriamanitra dia manana hevitra heverana amin'ny fiainantsika rehefa mahatoky an'Andriamanitra isika ary manampy ihany koa aneny. Zavamisy manodirinay feno sinto sitomany reo fahoriana mianjady mila tsy hozaka intsony mitalao
aminao ry jery sy mpanaraka ny fandaharana ary manasanao anaraka nyity loahevitra zay mahaliana ity mikasika indrindra ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy. Manambahiny sika Andriamato Arialina Randrenirina zay miantsehatra indrindra am'izay fikarakarana ny resaka interneto, resaka ihany koa ny fampiasana ny tambazotra sosialy eo amin'ny fomba fitoriana ny filazantsara ary miantsehatra ihany koa am'izay eo amin'ny lafiny asa andavanandro, zany hoe mpampiasa mavitrika ihany koa an'ity resaka tambazotra antserasera ity. Miatrika ny herinandro ny fifandraisana isika ao anatin'ilay lohahevitra hoe ka hitombo ny fahalalana zay ampiasana indrindra ny tambazotra antserasera ampirisihana an'ireo membre ny fiangonana mba ho mpiantsehatra ao anatin'izay fanapariahana ny fahatsaran'ny tompo amin'ny alalan'ny tambazotra antserasera izay. Koa voalohany aloha dia miarabanao Andriamato Arialina Randrenirina, tonga soa atao anatin'ny fandarantsika. Miarabanao ihany koa Dino ary misaotra amin'ny fandraisana, ankasitrahana hatrany ny fandraisana anjara ary isaorana hatrany ihany koa Andriamanitra satria manome antsika tombontsoa ahafahana manatanteraka an'izao fandaharana izao izay fanao isan-taona. Miarabanao ihany koa izay manaraka an'izao fandaharana izao inona fa ampitombo ny fahalalana izay ananana ny fotoana kely izay iarahantsika eto ary ny fanahan'Andriamanitra no ampitoetra an'izany ao amintsika mba ahafahantsika ihany koa mba mampiatra ho voninahitr'Andriamanitra ireny fitaovana izay ananantsika ireny. Misy voamolana zay nokirakiraina ataona vitsivitsy lasa zay lay hoe missionnaire arakajy mirindra. Ndao mba azavaina kely izy io ampatsahivina kely ho an'izay fa somary manadinidino. Eny tokoa Dino, araka ny efa retsika ombieny dia novoizina teto anivon'ny fiangonatsika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay ny voambolana hoe makam na ilay alavaina amin'ny hoe missionnaire arakajy mirindra. Izy io dia iantsona ilay voambolana moa zany dia iantsona antsika rehetra izay mpampiasa ny fitaovana nomerika maro isan-karazany toy ny interneto, ny finday, ireny fitaovan-tserasera maro isan-karazany ireny mba ilazana ny fahatsaran'ilay mpamonjy. Rehefa manao an'izay zany tsika dia fa makam isika izay. Fohy nefa mazava zay famaritana izay mitondra antsika sady eo amin'ny hoe ina moa zany ny tanjony ty fitoriana amin'ny alalan'ny haitao arakajy mirindra ity. Ny tanjona dia fanatanterahana ny iraky ny tompo. Zay angamba ny tonga dia azontsika antsiana azy mivantana. Satria rehefa niresaka tamin'ny apôstôly i Kristy ao amin'ny Matio 8:7-9 dia raisitsika ilay tapany voalohany dia miresaka izy ny amin'ilay hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Raha raisitsika ny zavatra misy ny fiainan'ny isam-batan'olona dia mety hoe mamaky an'izany teny zany na mandre an'izany teny zany isan'andro efa fahazarana fa ny fahatakarana an'le hoe ny firenena rehetra indraindray misakana hoe za zany raha ohatra ka aty Ambotrimanjaka no mipetraka ataoko ahoana no ho fitory any Frantsa ohatra. Zay zany le izy ka ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny fitaovana nomerika rehefa mirotsaka ho makam ao dia afaka tena mandray anjara amin'izany fanatanterahana ny iraky Jesosy zany satria rehefa miteny tokoa izy hoe ny firenena rehetra dia tsy voafetra intsony ilay izy, tsy voasakany toerana intsony zany tsika fa tena mandeha amin'ny toerana rehetra dia ilay mandeha kosa amin'izay fotoana zay ilay fahavononantsika handray ny fitaovana nomerika zay ananantsika hanao zavatra ao anatiny. Zay le mandeha amin'izay fotoana zay dia ara-pamaritana zany isika ny tanjona voalohany dia hoe manatanteraka an'ilay iraky Kristy ny amin'ny fandehanana any amin'izao tontolo zao hitory ny filazantsara hampianatra azy ireo ny sitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'izay ilay fanamby lehibe hoe manatratra amin'izao tontolo zao. Manatratra amin'ny heviny ahoana moa zany le izy akoatran'ilay hoe mahatratra azy amin'ny toerana misy azy dia ahoana indray ihany koa le hoe manatratra amin'izao tontolo zao. Marina tokoa zay Dino satria indraindray isika voafeny fisainana ny amin'le hoe izao tontolo zao dia indraindray isika mieritreritra fotsiny hoe ny olona ao an-tokotany
le zao tontolo zao, na olona ao ivelan'ny fiangonana le zao tontolo zao, fa ato anatin'ilay hoe evangelisme digital na ilay fitoriana arakajy mirindra, de tena le zao tontolo zao le resahana de tena izao tontolo zao le monde ity zao tontolo zao zay misy atsika ty mihitsy. Zany hoe azontsika atao no manatratra an'izy ireo amin'ny fomba maro samihafa. Zay indray de miankina ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay n'Andriamanitra nomena antsika zany, mba ahafahantsika mandray an'izay hoe tandrifo inona ny azoko atao inona no misy ahoana ny fomba natanterahana azy. Eo ary zany zao ny fahavononana zay natao hoe nasaitsika ho ambolena ao anatin'ny tsiraray avy teo. Eo ihany koa ny fitaovana, de eo ihany koa ny moyen zay ahafahantsika mantanteraka n'ilay fitorian'ny filazantsara arak'azy mirindra. De inona ary no toromarika, inona no toro hay zay omena ara teknika ho an'ireo mpiantsehatra zay vonona le matory io alina randrenirina. Misaotra tompoko. Misy ataontsika hoe toro hay fikafika kely ihany koa, raha zay no mety apakaiky azy ho antsika zay miasa ao anatin'ilay sehatra zany, dia ny voalohany indrindra aloha de aoka mba ho loha-hevitry mahasarika aloha le ataontsika, zany hoe tedavana fomba zany ilay fanehoana azy mba hahatonga ny olona holiana. Mety hoe misy zavatra tsy mahaliana mihitsy, fa isika zany amin'ilay hoe zay le ndresana le talenta sy famezam-pahasoavana teo no mahita zay fomba ahafahana manao an'le izy mba ho lasa mahaliana sy mahasarika ny olona. Ny faharoa indray dia eo amin'ny lohateny, zany hoe rehefa mifampidirana isika na any amin'ny fanombohana n'ilay zavatra resahana mihitsy, de tsara mandrakariva zany mampiasa lohateny mahasarika na titre attractif zany, mba ahatonga an'le olona hijery an'ilay lohahevitra na ilay contenu zay hoentintsika zany mba contenu interactif ihany koa le izy. Zany hoe tanjosika zany de hoe voany amin'ny lohateny le olona aloha de efa voasarika, fa rehefa ao anatin'ilay fanarahana an'ilay programa ndray kosa izy zay entintsika de mahaliana azy ny mety hoe ametraka fanontaniana na anao commentaire. Zany hoe ny tena zava-dehibe zany ao anatin'ity ilay hoe fitoriana arakajy mirindra ity izay mahasamy hafa azy fitaovana zay tsara, mahasamy hafa azy amin'ireo le hoe fitaovana izay efa nisy hatr'izay tahaka ny tele, ny radio, ny gazety, de ny fitaovan-tserasera ahafahan'ny olona mandray anjara ihany koa le izy. Satria raha ohatra ka amin'ny tele zany de tsy misy commentaire azontsika atao, tsy misy fanamarihana azontsika atao, fa am'le hoe maha fitaovan-tserasera azy de afaka mety manontany ny olona de mamaly isika. De zay zany le tanjona hoe mba hahatonga ny olona mba rehefa alina izy de manao an'izay fametrahana fanontaniana na fanamariana zay zany amin'ny zavatra zay hoentintsika. Ahafahana manao tombana ihany koa zay zavatra hoe manahoana ny fatakaran'ny olona n'le izy azo ny ve inona ny nandrasany kanefa tsy nambolentsika atao anatin'ilay fandarana, fa tsy hijanona eo amin'ny hoe zaim sy ny amen sy ny fombafomba mahazatra tsy ionona amin'ireny zany, fa amboly an'le hoe fifanakalozan-kevitra, fanontaniana mba hatongavana mihitsy amin'le hoe mahatratra azy amin'ny fahalianany iray manontolo mihitsy. Ya, zava-dehibe zay. Ahoana ary ny ahafahana manara-maso hoe nahomby le zavatra nataontsika arak'ilay tadalana natolotra teo. Ny fanaovana ny tombana aloha dia iny amin'ny alalan'ny fanarahana matetika n'ilay zavatra nizaraintsika, ilay lohahevitra nizaraintsika. Zany hoe isika zany amin'ny filaza azy ara-teknika moa zany le hoe community management de tokony manaraka foana izy ireny, ohatry le hoe le manao publication ohatra, de mba jerena le izy hoe izavy nanao commentaire, mety tsy fahadisoana ihany koa no mijery hoe izavy nanao j'aime sy ny sisa zany azo atao izy ireny. Fa ny tena tanjosika de hoe rehefa arakaraky ny mahabetsaka ny olona nandray anjara tamin'ilay fizarana zay natao tamin'ilay publication zany, hoe ny commentaire na ny fanontaniana na mety ihany koa tamin'ilay publication ataontsika misy mandefa message privé isika manontany mivantana, de amin'ny alalan'ireny zany ahafahantsika manao tombana hoe nahomby lay izy. Izy io de ny zavatra mila tsapa fotsiny ho antsika indrindra ho an'ny makamy rehetra de zao, na olona iray aza no nanao commentaire
na nandefa message privé makasika an'ilay loha hevitra anjaraintsika de efa zava-dehibe zay. Tena efa zava-dehibe. Tsy voatery hoe mahatratra 1000 vues isika raha manao video na misy partage be dehibe isika rehefa manao publication zay vao hoe naomby le izy. Fa na iray aza de efa tena zava-dehibe satria efa manana olona ray esana zany tsika zao. Ya, tsy azo idivirana ihany koa anatin'ny resaka hoe tontolon'ny fifandraisana ny olona kendrena, le ataontsika amin'ny teny frantsay hoe cible. Ahoana ny efa-tsika mamaritra an'io zany hoe iza no kendreko amin'ny afatra ohatry ny ahoana amin'ny fotoana manao ahoana. Tafiditra anatin'le torohay ihany koa zay arositsika ho an'ny mpiantsehatra. Zay indrindra lay tena votoatiny zao resatresaka ifanaovantsika zao ihany koa dinao satria rehefa anao an'izy ireny isika fantatritsika lay lohateny, efa ananantsika ny lohahevitra hoentina de izao rehefa hitondra azy isika de misy fanontaniana lehibe anankiroa izay tsy maintsy apetraka. De zay zany le izy hoe olona manao ahoana no tiako no sibleko kokoa zany am'ilay izy. Satria miresaky tsika tambazotra tserasera, zany hoe lay fitaovana fampiasantsika andavanandro. Andeha ataontsika hoe manana namana 200 ianao ao anatin'ny Facebook ohatra ny resahantsika. Anatin'ny Facebook misy namana 200. Reo 200 reo mazava ho azy fa tsisy mitovy ny zavatra tiandreo. Tsisy mitovy ihany koa ny freana ara-pisainan'ireo ohatra. Ary mety tsy mitovy ihany koa ny faripahaizana sy faripahalalan'ireo olona reo. Fa isika zany mamantatra hoe le karazan'olona ohatr' zao anatin'le namako aloha no tiako mba handray kely an'izay azo ampitaina am'ty resaka ity. De rehefa fantatry reo olona reo hoe reto olona reto karazan'olona reto aloha no tiako iresahana mivantana de hoe inona indray ary ny mahaliana azy amin'ny alalan'le lohahevitra zay hoentintsika zany. De eo tsika ny mahafantatra satria rehefa voavalitsika ireo rehefa antanina anankiroa reo hoe olona ohatry ny ahoana, inona ny mahaliana azy de afaka mametraka indray tsika fanontaniana fahatelo azotsika atao fanampy le izy hoe inona ny zavatra haiko, inona ny fameza-pahasoavana ananako, inona ny zavatra azoko atao ho an'ireo olona reo. Satria ilay lohahevitra mivelatra be. Afaka miresaka zavatra maro samihafa isika. Rehefa miresaka hoe fitaovana nomerika, tambazotra sosialy indrindra de mahafoaka zavatra be dia be izy io. De rehefa miresaka ao zany isika de misy karazany zavatra maro azo atao tahaka ny hoe ny blog ohatra. Ny blog zany dia ilay lahatsoratra lava zay mety ataontsika ahafahan'ny olona mandray anjara miinteragira. Misy hoe lohahevitra zaraintsika zany eo amina endrika lahatsoratra de manao commentaire ny olona, iny zany blog. Mety zay ny fiantso azy moa zany fa mahazatra antsika ao anaty Facebook de hoe publication le izy de misy manao commentaire le izy. Rehefa avy eo ihany koa de misy ihany koa ny atao hoe podcast. Ny podcast indray dia karazana video horonan-tsary fohy izay alainao mety ianao tena ihany zany manao azy, mety video selfie no ataonao na mametraka caméra ianao de maka video ny tenanao de miresaka eo ianao. De alefanao lay video zay zany le atao hoe podcast. Azo andefasana azy daholo ny plateforme rehetra raha zay ny malaza azy zany ren'le fitaovana rehetra zay ananantsika ireny. Ao ihany koa ny mety hoe boky kely, zany hoe ianao mety manana talenta na manana fameza-pahasoavana manoratra de azonao atao ny manoratra kely zany de manoratra karazana boky fohy ianao manazava lohahevitra anankiray de azo ifampizarana izy ireny. Ohatr'izay ihany koa ny resaka sarisary zany hoe manana talenta ianao amin'ny fanaovana sary afaka ho tonga fanomezam-pahasoavana zany rehefa entinao anaovana an'ilay asa fanompoana an'Andriamanitra. De ny fanaon'ny betsaka ihany koa, fanaon'ny tanora betsaka am'izao ny petit groupe. Zany hoe ilay salon de discussion kely any anaty messenger ohatra. Izy ireny matetika mety hoe ny tanoran'ny fiangonana ny tena manao azy. Ohatra hoe ny tanora ao anatin'ny klasin'ny sekoly sabata ohatra de mba ahafahandrareo mifampizara leson'ny sekoly sabata. Fa azo velarina le izy satria tsika miresaka an'izao tontolo zao de mety hoe misy mpinamana 2 na 3 ao am-piangonana manana namana iraisana ry zareo ivelan'ny fiangonana, mety hoe any am-pianarana na any anaty fiarahamonina de afaka manao an'izay le petit groupe zay. Zany hoe efa fantatra mialoha zany le hoe iza ary le olona, inona ny mahaliana azy de reo zany misy karazany zavatra maro izay azontsika entana hoe sary ve ny mahaliana an'ireo olona reo sa indraindray mantsy misy olona hoe kamo mamaky teny ohatra. De raha anao lahatsoratra lava ianao zany tsy ahasarika azy mihitsy. Fa ianao no mahafantatra hoe iza ao anatin'ilay communauté anao satria communauté reo le namana ao anatin'ny tambazotra tserasera ireo de am'ireny zany isika aloha no manao an'ilay fitsongana. Raha ny aino sy nanaraka ny famelabelarana nentinao teo de ohatrany hoe tena
miabo be zany ty resaka fampiasana tambazotra tserasera ity fa irahantsika mahita ihany koa ny tontolon'ny fiarahamonina misy antsika zao a ny lafiratsiny zay mitondra ho any amina atao hoe fianjeranany amin'ny antsana mihitsy le izy raha izay no azo ilazana azy a misy ny olona tafiditra-ponja misazy vokatry ny fikirakirana tambazotra tserasera inona ary reo arofanina zay arositsika matoro ainy izy ity a mba tsy ho latsaka am'izay zavatra tsy irina zay a ny mpiantsehatra any matory io alina le mirina amin'ny teny frantsay angambany amaliko azy voalohany de aveo velabelarintsika le izy hoe mitondra isika zany isika le resahana isika zay mandray an'izao torohay zao de hoe isika de acteur ao anatina communication positive et neutre ohatrany hoe hafahafa le izy hoe positive et neutre fa ahoana marina moa zany hoe positive et neutre positive le izy satria afaka mitondra zavatra miabo isika arak'ilay nresahana teo zany hoe ho fenotsika zavatra tsara ao anatin'le izy ao rehefa mitondra an'ireo loha hevitra ireo isika zany le nytanysaintsika teo mety hoe vaovao amin'ny sofin'ny sasany amitsika le rehetra nytanysaina teo satria mety hoe teny tsy mahazatra le hoe blog ny podcast ny mety hoe grafika sy ny sisa fa zay efa fantatra am'ireo zany de efa afaka tonga de atao le izy rehefa manao an'izy reny zany isika de hitondra zavatra positif hitondra zavatra miabo raha efa nitanjona de hoe ny hitondrana n'lay filazantsara mazava ho azy mety tsy hanao toroteny ianao mety tsy hanao fampianarana ianao na mila zavatra fanakarana avo be ho an'ny olona fa zavatra tsotra no entina ohatra zany azonao atao ohatra raha ohatra hoe tia manao lakozia na mahay manao lakozia de azonao atao manao oronan-tsary fohy zay zany le podcast oronan-tsary fohy fampianarana ohatra manao sakafo ara-pahasalamana de ohatra hoe androany zany ianao manao hoe ny fanaovana ny pamplemousse ou crudité ohatra de miresaka eo ianao zay zany lay lohateny hoe crudité de pamplemousse de mahasarika ny olona zany zay mahataitra azy hoe inona ary zany zavatra ho resahan'le namatsika ty zany de alefanao le vidéo ohatra de ao anatin'le vidéo indray anao miresaka hoe rehefa manao an'le crudité ana pamplemousse moa isika de tsy mila manisy vinaigre zasony tsy mampiasa vinaigre isika satria mazava ho azy aloha le pamplemousse efa marikivy fa mety antany any koa ny sasany hoe fa maninona moa zany inona mahatonga an'le tsy fampiasana vinaigre de afaka manazava rehefa aveo zany isika am'ireny olona reny zay zany le hoe interaction zavatra tsy azo atao zay amin'ny tele sy ny radio sy ny gazety fa amin'ny tambazotra tserasera manana an'izay isika de mampakatra an'lay tombontsoa zay angamba no azontsika ilazana azy rehefa miresaka hoe misy an'lay voka-dratsy fa mitondra an'lay tombontsoa mampiabo an'izany zavatra rehetra izany ny manaraka ihany koa de azontsika atao ihany ko zavatra tsotsotra zany zavatra fohy hoe ohatra hoe maka vidéo kely ianao de tia manao théâtre ohatra na manao tantara na manao manao déguisement de afaka manao ianao zany hoe manao déguisement ny mosesy ianao ohatra de maka vidéo kely ianao hoe za de mosesy ny anarako ny tantarako dia ao amin'ny exodus no ahitana azy de exodus toko faharoa ohatra de afaka ny olona zany am'izay fotoana zay hoe raha lina ny tantara mosesy de miteny sika hoe ao no misy azy de mamaky an'iny le olona de mahafantatra hoe hay ve tena misy an'izany tantara mosesy zany ho an'ny olona tsy de tena manana kolotsaina ara-pivavahana zany na ara-baiboly de izay le ataontsika hoe mampiabo mampakatra azy fa miresaka an'lay hoe neutre ndray isika communication neutre rehefa misy ny karazana publication ohatra na adihevitra ohatra mety mampisy fisarahana fifampiandanina de ny tsara indrindra zany tsy mandray anjara amin'izy ireny isika ndraindray mantsy manao isika le hoe ironie na sarcasme ilay teny mety ataontsika hoe mety ananianina miteny ampatsorana isika ndraindray ao anatin'le izy fa ny fandraisan'ny olona hafa an'izy ireny ndraindray mety hoe mandratra ndraindray mety hoe manambany ndraindray mety hoe fiantsina ihany ko fa miezaka zany isika maka an'izay le hoe communication neutre izay de tsy mandray anjara amin'izy ireny raha ohatra ka tsy maintsy mandray anjara isika ao anatin'izay le hoe adihevitra misy fiantsina na fampiandanina izay de mampitony zay no ataontsika fa ny olana mantsy am'izao le hoe efa manomboka krizy ny fiainana sy ny sisa zao
ndraindray na hevitra te ampitony azy ianao anany anaty commentaire de raisiny ny hafa fa efa ry amin'ny camp anankiray ianao fiantsina ihany keo zay indrindra le izy de zay no mahatonga azy hoe ny tsara indrindra aloha tsy mandray anjara am'ireny isika ny tena tsara zany ny antony mantsy de am'resakitsika ilay hoe fitoriana arakajy mirindra mampiasa ny tambazotra tserasera maro isan-karazany rehefa tafiditra ny anatin'ireny isika zany manao commentaire sika ohatra ny anaty 24 heures madahany de mazava ho azy fa ao anatina fiarahamonina zao tontolo zao isika zany hoe ohatra n'le tsika le mandeha eny tsena mandeha eny anarabe zany am'izay fotoana zay de mety manao commentaire ao isika mety everin'ny olona fa miteny ratsy azy na miantsy azy na hoe manahoana ty olona ty de mahaliana azy le hijery atsika de azony atao zany mijerijery momba atsika de azony fantarina hoe ay ve ty olona ty ka adventiste ohatra zany zay zao ve ny olona mivavaka ohatra de am'izay fotoana zay lasa miteraka voka-dratsy reny toezavatra reny de zahantsika zany maka an'izay toerana hoe neutre sy mitondra zavatra miabo mandrakariva izay ao anatin'izay lafitsaran-javatra izay dia tiana eny mametraka arofanina mikasika ny resaka vaovao tsy voamarina mba tsy ilazako hoe vaovao diso mihitsy zay mety tafalatsaka antsika anaparitaka azy inona indray no arofanina apetrakatsika zany ho an'ny mpiantsehatra mba tsy tonga any amin'ny fandikan-dalàna le resaka marina zay satria ao anatin'ny lalàna famaizana mihitsy ny fanaparitahana vaovao tsy marina na vaovao diso zany de mahatonga atsika mety ho voafoaka ao anatin'izay fampiarana lalàna izay ny tena sarotra sy ratsy ao anatin'le izy tsy tena hoe le fampiarana le lalàna loatra fa maha kristianina atsika lasa manao vavolombelona mandainga isika zany am'ireny toejavatra ireny de lasa tsiny eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy raha toaka avy amitsika ny avian'lay vaovao diso de tena tompona andraikitra feno isika eo anatrehan'ny lalàna amin'ny zavatra rehetra amin'ny fahadisoana zany zay fa raha isika kosa nandray anjara tamin'ny fanaparitahana an'ireny de mety hoe tsy tena tompona andraikitra feno isika fa manana anjara ao anatin'lay ilay fahadisoana zany hoe niara ny ombonantoka tamin'ilay fahotana raha zay ny mahalaza azy angamba raha ataontsika hoe teny tsotra fa miresaka tsika an'ilay hoe communication saine et positive neutre et positive de ny zava-dehibe de hoe aleo tsy avy aty amitsika mihitsy no isiny zany fanaparitahana zavatra tsy marina na diso izany rehefa misy ny trangan-javatra tahaka ireny de azo atao foana ny manamarina azy hoe ty vaovao ty ve marina sa tsy marina betsaka zany ny fomba ahafahana manatanteraka an'izany hoe inona ilay loahevitra raha ohatra ka mahakasika ny lasantsy le izy ohatra de azosika atao no mijery ny page facebookn'ireo lay compagnie pétrolière reo zany zay misy hoe ny Jovena ny Galana sy ny sisa reo zany anamarinana na andosona ny le vaovao zay indrindra hoe namoaka very zareo fa rehefa tsy niteny kory zareo zany de azo everina fa mety diso le izy azosika atao ihany koa ny miandry asina fepotona zany andrasana hoe nisy an'ity zavatra ty fantatra de tsy eo leo tsika avy hatrany de mipartage azy fa miandry tsika fara fa elany 4 ora azo antoka am'izay fotoana zay fa mety ilaza azy ny gazety ivoaka ny gazety raha ampitso zany ilaza ihany koa ny radio sy ny televizion na amin'ny fotoana rehefa kelikely eo de azo amarinina zany zavatra rehetra izany raha ohatra ka hitatsika fa diso ireny vaovao ireny de misy anjara andraikitra iantsona antsika makam ny iantsona antsika de tonga de fanajanona andreny avy hatrany mazava ho azy efa tsy manaparitaka tsika efa manajanona fa azosika atao no misignale an'ireny vaovao ireny zany ohatra any anaty Facebook de signalena lay vaovao de mba ho fantatry ny Facebook zany hoe tsy marina ty vaovao ty ary manasa ny namana ihany koa ilaza azy ireo hoe ity vaovao ty nivoaka fa tsy marina ty de asaina ianareo mba hanao isignale an'lay ilay vaovao ihany koa de azony Facebook ajanona zany ny vaovao tahaka an'izany mba tsy hanimba zavatra mitoy zany hoe am'izay fotoan'izay tsika mandray anjara foana ao anatin'lay hoe mitondra n'lay positivité foana zany ao anatin'lay tontolo ia mazava zay resaka izay andao fitinina kely satria hoe somary mafesapesatra ho an'izay mbola sambany nandray azy ny fampitahana mbaovaotsika teto ho an'ireo zay nanadinidiny kely ihany koa no ny fahailany fotoana tsara ampajavina kely fitinina kely ny zavatra nisantsika teto androany raha fitinitsika ny zavatra rehetra zay ndresahana teo de mba ahafahantsika ho tena makam mba ahafahan'ny sasany ihany koa manapa-kevitra ny tonga makam
dia ireto zany ny zavatra ataotsika ao anatin'ny communauté atsika ao a misy olona maro ao le communauté averintsika kely ireo le namantsika ao anatin'ny tambazotra-pifandraisantsika ao de fantaritsika izy ireo hoe manahoana ireo namantsika ireo inona no mety ahaliana azy de mitondra isika loha hevitra contenu amin'izay talenta zay ananantsika ho lasa fanomezam-pahasoavana izy reny zany de tsy miresaka ny hevitra mety ho mila fanakarana be isika fa zavatra tsotra ny resahana manazava fotsiny tsika hoe ao anaty baiboly ohatra misy an'izany atao hoe enoka zany ohatra de resahany eo fotsiny hoe izy enoka de tsy manao fanazavana hafa zany tsika fa miresaka momba ny enoka zany hoe karazana biografia zany mety asarika ny hafa ihany koa zany hoe ay misy an'izany ve ao rehefa mizaran'izy reny isika de mba ahafahantsika hoe voaray ve ny afatra nisy mba tafita ve le izy any de ny interaction an'le olona ny fandraisana anjaran'ny olona tam'ilay fizarana zay nataotsika no ahafantarana an'izay makasika an'izay fizarana zay a dia misy fitandremana vitsivitsy zay tokony ataotsika indrindra zany eo am'resaka horonan-tsary na ihany koa mety tsy ho voafetra eo amin'ny video fotsiny zay fa mety hoe ny antso atao amin'ny alalan'ny horonan-tsary na ilay atsotsika hoe appel video rony zany rehefa manao an'ireny zany isika de tsara mandrakariva tsy amina toerana manokana no anatanterahana azy tahaka ny hoe ny efitrano fandriana horery zany hoe ny chambrenao zany na ny efitrano fidiovana tsy any zany sika ny manao an'ireny fa amina efitra izay misy olona ivezivezen'ny olona zany hoe efitra tahaka ny hoe amin'ny salon zany ohatra de azo atao zay rehefa manao an'izy reny ihany koa isika ao anatin'ilay hoe fiazonana sy fitondrana an'ilay positivité de rehefa manao an'ireny appel video ireny isika dia akanjo fanaonao mazatra anaovana hoe le akanjo fanaovanao mandeha mivoaka fanaovanao an-trano ny anaovana fa tsy manao zavatra hafa na manokana mety hitarika zavatra hafa indray isika zany fa zay ao anatin'ilay hoe fizarana zany izany zavatra rehetra izany ny fitaovana de nomenantsika napetraka eo ampelantanantsika mba ahafahantsika mikaroka hevitra mba ahatonga azy io fitaovana mahomby ampiasaitsika ho fanohanana ny asan'Andriamanitra mety hoe misy zavatra ratsy ao anatiny fa rehefa isika no mitondra zavatra tsara ao samy mandray anjara isika rehetra de isy fanantenana ihany ho an'ny hafa zay le resantsika hoe firenena rehetra ho an'ny hafa amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny isa-taona zany de atao zay fanentanana izay hoe isika mandray anjara ao anatin'izay hoe fitoriana amin'ireny fitaovan-tserasera ireny fa isa-taona ihany koa de manao fanentanana mba ampitombo an'ireo misionera arakajy mirindra ny tompo obatsika amin'ny fampiasantsika n'ireny fitaovana ireny mba tsy hoe ho fitaovana fandanitsika andro fotsiny le izy na hoe fitaovana ampiasaitsika ho an'ny tenantsika fotsiny le izy fa mba misy ampahampotoana kely hizarantsika ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'ireny zavatra ireny zany mahaliana ny olona mahasarika azy zany everina fa nahalinanao ary nahatratra n'ilay tanjona napetraka sy ilay fanaova napetraka manao hoe ka hitombo ny fahalalana amin'ny tany latoko faharoa ambin'ny folo ny amin'ny fahaefatra zay roa hevitra bandintsika iny fandaharana zay niarahana tamin'ny nato rio alina le nirina iny zay nareko vahintsika tato anatin'ny fandaharana akasana inao mpijery sy mpanaraka ny fandaharana akasana any koa ny teknisiana zay nanao ny ainy tsy ho zavatra de manao kotranivo no nanentana ny resaresaka teto androany manao mandra-piresaka ary mandra-pijery ho amin'ny manaraka indraiky sotra tompoko ingania isika mba olombanina ety atany daholo ary hovonina ho any amin'ilay fiainana mandrakizay samita in'Andriamanitra amen
andro anatrea ny ray miangavy mafy mifona hoay omendrika mandrakizay tsy misy jesosy nitakana ka mendrika iakufana faly mandrakariva ny ifampiarabana amin'ny alalan'izao fandaharana ara-pahasalamana zay hoentiny departementany fahasalamana sy ny fahalalana olona izao indray aminareo izahay araky ny fandaharana zay efa narahantsika teto amin'ny heriny dia mahakasika ny aretina amin'ny ankapobeny moa zany no entina amintsika eto misy karazana aretina vitsivitsy zany hoentina amintsika eto mba ahafahantsika manana fahalalana maromarina koa sy ahafahantsika manampy ny hafa satria zany moa ny antom-pisiantsika raha toa ka mbola kristianina isika matsapa sy matakatra fanovonjena maimaim-poana dia tokony hanampy sy hamonjy ny hafa isika amin'izay zavatra azontsika atao takan'izay nataon'i Jesosy ihany koa. Ny lohahevitra izay ao anatin'ny fandaharana telo na mpanantenana antsika dia mahakasika ny aretim-bavony ny fomba fiatrehana izany ary koa ny zavatra torohevitra mety azo entintsika hanampiana ny afaka izay niresahana teo aloha teo izay. Koa dia manasa hatrany ny fahalianantsika hanaraka tsara ireo taridanina sy torohevitra ary tsy ahivona sy ampatsiahivona foana fa rehefa misy zavatra tsy voafehintsika intsony ny amin'ny lafiny ara-teknika izany satria fahasalamana ny resahana dia manana andreo olona izay manana izany famezam-pahasoavana izany isika dia tsy inona fa ireo mpitsabo voahofana araka ny tokony ho izy no afaka indray tanana feno hatramin'ny farany ny fitsaboana sy ny fikarakarana rehetra ho an'ny olona anankiray izay mety ao anatin'ny tsy fahasalamana. Eny ary amin'ity androany ity isika dia hijery ny fizarana faharoa mahakasika ny fomba fiatrehana ny areti-mbavony. Tiana trany manantitrantitra mampatsiahy ny antony atao hoe antony mahatonga ny aretina rehetra fa tsy ny aretim-bavony araka izay resahantsika amin'izao fandarana izao fa ny aretina rehetra dia tsy inona fa ezaka ataon'ny tenantsika ny vatantsika zany mba amerenana indray ny firindrana tsy ahivona eto fa Andriamanitra raha namorona antsika dia tsara indrindra ary ao anatin'ny firindrana avokoa
ny fiasan'ny tova sy ny vatantsika rehetraretra io ka noho ny fandikanany lalàna dia simba izany firindrana izany ka ny fiseho ny aretina rehetra dia fomba ataon'ny vatana zany amerenana amin'ny lonya izany firindrana izany. Andalateny izay hitantsika ao anatin'ny boky kristianina iray atao hoe tana masoandro ny fahasalamana izany pejy 570 paragrafy 4. Toy izantsika raha ny fandalinana mahakasika ny aretim-bavony. Ary hitantsika tamin'ny fandarana teo aloha moa zany fa ny taovam-pandevonakana dia manomboka ao amin'ny vava. Ary ao anatin'io vava io zany dia misy an'ireo atao hoe singa hoe glucide izay hitantsika any amin'ny sakafo sy ny lipida no levon'ny vava. Ary jerevantsika manaraka izao indray zany dia hoe inona raha zany ny miseho rehefa tonga eo amin'ny vavony ny sakafo satria hitantsika fa ao anatin'ny vava manomboka ny fandevonan-kanina ny fandeman'ireo rora fanapotipotehany ohatra ny glucide moa no tena jerevantsika satria ny tena misy zavatra lesona azo tomona be dia be amin'izay fandikan'ny lalàn'ny fahasalamana izay mety ataontsika izay ka rehefa potipotika tonga glucose ny glucide hitantsika any amin'ny anikotrana moa araka ny fampatsiahivana izay entina eto tamin'ny fandarana teo aloha no hitantsika ny glucide ohatra ny ovy, ny vomanga, ny mangahazo, ny katsaka, ny vary. Dia rehefa potipotika lasa glucose izy tonga ao amin'ny vavony. Izao nefany mila fiomanana ny vavony mba ahafahany mandray ny sakafo araka ny tokony ho izy. Ary ny taovany man'Andriamanitra ho amin'izany dia tsy inona fa misy ireo atao hoe organe de sens anankitelo. Tsy inona zany fa ny maso, ny orona ary ny lela. Ireo zany no taova araka ny hitantsika fa narindrandr'Andriamanitra araka ny fahendreny tokoa ny firafitry ny vatantsika sy ny fiasany dia ireo organe de sens anankitelo ireo zany averiko eto ihany ny maso, ny orona, ny lela no man'Andriamanitra andray hanomana ny fandraisana ny sakafo izay midina ao anatin'ny vavony. Jerevantsika tsaray ny asan'izy ireo. Inona ary nataon'ny maso rehefa mahita sakafo tsara tarehy dia mandefa hafatra makany amin'ny atidoha izy dia ny atidoha indray no mampita hafatra makany amin'ny vavony hoe or vavony miomana ianao fa isy sakafo tsara tarehy ho avy eo hitantsika amin'ny sary fa mijery an'le sakafo tsara tarehy le masondretolo anankireto dia vokatr'izay dia miomana tokoa ny vavony amin'ny alalan'ny famokarana tsiranoka izay ilaina andevona ny sakafo. Jerevantsika indray hoe inona indray raha nataon'ny orona rehefa maheno fantatsika fa ny orona dia manatantera ny hoe fanamboloana. Inona zany nataon'ny orona rehefa maheno fofona sakafo mandefa hafatra trany izy makany amin'ny vavony indray dia manao hoe or vavony miomana fa isy sakafo manitra be ho avy eo dia miomana tokoa avy hatrany ny vavony. Hitantsika fa miofona sakafo manitra be ty mpanao sakafo hitantsika eto amin'ny sary eto ity. Dia ary ny fahatelo hitantsika le organe sens de sens fahatelo dia ny lela zany. Inona indray raha no ataon'ny lela rehefa maheno tsirokanina satria fantatsika fa ny lela no ahafahantsika maheno ny tsirokanina dia mandefa hafatra makany amin'ny vavony indray izy koa hoe or vavony miomana fa misy sakafo matsiro be ho avy eo dia miomana avy hatrany ny vavony. Dia izany ary zany no mahazava-dehibe ny fanomanana ny sakafo rehetra izay hoantsika mba ho tsara endrika, ho tsara fofona ary tsara tsiro satria mampisokatra sy manomana ny vavony handray ny sakafo izay hoantsika amin'izay lafin'izay amin'izay fotoan'izay. Fa izao kosa nefa moa ve misy ara ve zavatra izay manakana izany fiomanana izany ary indrisy tokoa fa dia tena misy tokoa ireo mahatonga ny aretina satria tsy narahana ny fitsipiky ny lalàn'ny fahasalamana izay hitantsika hoe mila fiomanana ny vavony amin'ny alalan'ireo maso, ny orona ary ny lela zany misy fiomanana be izy. Ka raha ohatra ka hoe inona raha zany ireo toe-javatra izay mahatonga izany fikorotanana tsy misy eo amin'ny fiomanana tokony ho azon'ny vavony zany andraisana sakafo. Voalohany amin'izany ny zavatra miseho tsy mahavoahomana ny vavony dia izao rehefa maiky tsika amin'ny fotoana izay mamaiky atsika iny dia mikorotana ny vavony. Amin'ny fotoana izay tsy mifatoka ifatoantsika amin'ny sakafo ohatra sady mamaky boky tsika no mihinan-kanina na mijery
telefonitsika de mihinan-kanina na mijery teletsika de mihinan-kanina na mieritreritra zavatra afitsika de misakafo tsy voaomana araka ny tokony izy ny vavony ary tsy mamoaka ilay tsiranoka izay ahafahany manapotika araka ny tokony izy misakafo ka hiparitahandreo otrikaina zavatra singa rehetra zay tokony ilain'ny vatana avy amin'ireo sakafo zay hoantsika. Inona koa ny toe-javatra zay mampikorotana ny tsy ahafahan'ny vavony miomana araka ny tokony izy andray sakafo de amin'ny fotoana isian'ny fihetsem-po ohatra hoe faly loatra, malahelo loatra, tezitra loatra de zany rehetra zany zany de mampikorotana ny fiasan'ny vavony. Mandefa hafatra amin'izay fotoan'izay de mandefa hafatra makany amin'ny vavony mandefatra hafatra any amin'ny vavony amin'izay fotoan'izay ny atodoha de ozy izy hoe misy olana mialatsiny aminao fa misy olana zay tsy maintsy vahanay aingana ry vavony ary tsy afaka hifantoka any aminao mihitsy zay fa vokatr'izany de lasa makany amin'ny atodoha daholo ny akamaroany raha satria ny vavony amanofo azy ny vatantsika rehetra rehefa miasa mafy de mila fatra betsaka amin'ny raha fa ny mandatanteraka koa ny asany ka rehefa miasa saintsika tsy mifatoka zany ny atodoha de lasa makany amin'ny atodoha daholo ny raha de vokatr'izay de mampalahelo kely hitantsika amin'ny sary io zany le vavony tsy afaka miomana araka ny tokony izy afaka mokatra ny tsiranoka ahafahany mandevina ny sakafo araka ny tokony izy ka na misakafo azy isika amin'ny fotoana iny de tsy ho azo ny vatana mihitsy ny akamaroany otrikaina. Ny vahaolana isorana rehetraretra zany raha ao anatin'ny tebiteby ianao mazava ho azy misy tenin'Andriamanitra amin'ny Petera 2:7 mivako toy izao minaran'i Jesosy hoe ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo. Izy ny Andriamanitra no ampitony ny fo sy ny sainao rehefa mitony ny fo sy ny saina amin'izay fotoan'izay zany isika vao tokony hisakafo. Raha mbola ao anatin'ny tebiteby sy ny famaikana isika no misakafo de tsy azo firetikora ny fisakafana satria sady tsy azo ny otrikaina no reraka ny vavony ka noho izany rehefa milamina zany ny saina vao tokony hisakafo isika. Andery indray raha ataontsika hoe nitsako tsara le olona isika zany de lamina izy rehefa nisakafo inona raha zany ny otrikaina le vonina indray ao amin'ny vavony raha atao amin'ny vava hitantsika tamin'ny fandarina tainy aloha ny glucide no le vonina ao amin'ny vava amin'ny alalan'ny fanapotehana ataon'ny rora ka mahatonga anazy singa majinika tsy tokatokana de atao hoe glucose fa ny ao amin'ny vavony kosa ao no fandevonana ny atao hoe protide izy io de hita eny amin'ny zava-maniry rehetra amin'ny tena ahitana anazy indrindra koa fa ny voamaina ny nofom-biby ihany koa de ahitana ny protide fa ny fatrany de be loatra noho izay ilain'ny vatana. Inona raha zany inona ny ao amin'ny vavony raha zany no mandevina ki protide ahoana ny fomba fiasan'ny vavony raha aveko eto foana fa atao amin'ny vava ny glucide de ny rora no manapotika anazy ho tonga glucose fa ato amin'ny vavony kosa de ny acidra io acidra io zany de mamadika misy atao hoe tsiranoka pepsinogène ho avadiny ho lasa pepsine de io pepsine io zany no manapotika ny protide na ny voamaina ohatra zany resitsika teo amin'ny zava-maniry no tena ahitana betsaka ny protide na amin'ny nofom-biby izay ahitana fatrany mihoatra lavitra noho izay ilain'ny vatana fa ny pepsine zany manapotika ao amin'ny vavony ao ny protide ho lasa ohatra le tao amin'ny hitsantsika tamin'ny glucide ihany zany ohatra ny rojo mizatra famatopatotra kely vato kely be da be mifamatopatotra de ohatran'izay koa ny protide zay potipoteny koa saratsarany ho lasa atao le hoe acide aminé maromaro. Ny asidra vokatr'izay zany noho izay de zava-dehibe ny anjara asany satria raha tsy misy azy io ao anatin'ny vavonitsika zany de tsy ho levina ny protide. Tena tsy hitantsika ve fa mahatalanjona nanamboaran'Andriamanitra ny io vatantenatsika io ka de saisay-drayra aloha zany no azo entina ho antsika amin'ity fandarana ty fa amin'ny herintsika hijery ny fandarana fahatelo farany makasika ny fomba fiatrehana ny aretim-bavony de mametraka veloma mandra-pionantsika indray ho amin'ny fandarana manaraka.
He fed the hungry, cleansed the leper. But we need Jesus now more than ever. Jesus now, more than ever. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives all back together. But we need Jesus now more than ever. Jesus now, more than ever. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. In the book of Revelation, read about the tribulation. We are heading in that direction. Only Jesus Christ can give protection. Jesus now, more than ever. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. For we need, yes we need Jesus now more than ever. For we need, yes we need, Yes, we need Jesus now more than ever. Fifaliana mandrakariva no hiaonana amintsika amin'izao 10 minitra ny fanabeazana izao. Tiako foana ny mamerimberina ilay lohahevitra goavana manao hoe manabe ny ankizy amin'ny soatoavina kristianina. Lohahevitra mahaliana indray no ifampizarako amintsika androany. Zaro handray andraikitra ny ankizy. Fony mbola kely izahay teo anivon'ny dada sy neny dia fahazaran'ny dada ny mividy irony kitay ampototra irony. Satria izahay maro piray tampo. Vetivety tony tsy teo dia vita ilay asa. Satria mifarimbana ny rehetra, mifampizarana ny raharaha ary ampifaliana no hanaovanay izany raharaha izany. Dia ny mbola kely tokoa ny zaza dia aoka ho zarina handray andraikitra. Kendrena mantsy ny ahatonga azy ho olona hazaka tena, ho olona tsy miankin-doha ary indrindra ho tonga olona ilain'ny fianakaviana sy ilain'ny fiarahamonina. Ry ray aman-dreny eo, entahaniko dia zao sahady isika. Raha misy zavatra tokony ho vitan'ny zanakao ary tokony ataony dia avelaonao izany izy fa aza sakanana. Misy ireo ray aman-dreny sasany izay sary-piaro loatra, mampianta loatra
ka tsy tiany anao zavatra na handray andraikitra ny zanany. Aoka tsy ho mailaka handrarany zanantsika isika raha maniry hanao zavatra sy handray andraikitra izy ireo ao an-tokantrano. Ampio izy dieny mazoto. Tiako sady ny manentana antsika ray aman-dreny. Andeha isika hanapa-kevitra hampandray anjara ny ankizy amin'ny zavatra tokony ho vitany. Hivavaka ho azy ireo isika mba hahatonga azy ireo ho tia mandray andraikitra tsy ho mpankatò. Ary mintsy matoky fa ho zaza rehefa ratrizay lehibe izy ilainy fianakaviana sy ilainy fiarahamonina. Tiako loatra ny hifampizara amintsika ity andalanteny izay voasoratra ao amin'ny fanahin'ny faminaniana mitondra ny lohateny hoe torohevitra ho an'ny fiangonana ity, nosoratan'ny ramatoa Hélène Goldouet. Fahotana ny mamela ny zaza hitombo ao anatin'ny fitomoemoem-pona. Aoka izy hampiasa ny ratsambatany sy ny ozany na dia mamizana aza izany. Ho mamy ny torimasony aorian'ny asa mafy mahasalama ary hahazo hery vaovao izy hiatrehana ny andro manaraka hiasany indray. Kanto loatra izany teny izany. Ny faniriako antsika rehetra dia isika ray aman-dreny anie dia hiara isalay amin'ireo zanantsika ka hifandrimbona. Isika ray aman-dreny anie dia hiara isalay amin'ireo zanantsika ka hifarimbona hanao raharaha miaraka. Yana
faly manamafy ny fiarabanantsika tsirairay avy indray izay nafahantsika niaraka teto tsy vo izao fa atramin'ny maraina izany satria tao anatin'ny sabata izay erahana amin'ny sampana fifandraisana tokoa moa zany isika koa rariny sy itsiny raha eto ampamaranana ity fotoana iny sabata ity dia iaraka andray tenin'Andriamanitra ho fampahirezana ho vatsim-panahy atsika indrindra alohan'ny irosotsika ao anatin'izany a dia asaina an-tanandroa isika tsirairay avy a mba iombona amin'ny vavaka izay hotononona vavaka isika to tsy mitsahatra misaotranao zahay tompo raina tsara indrindra zay any an-danitro ary toy zany any koa no angatahnay famelan-keloko hatrany fahadiovam-po manoloana ny teninao izay ilainay tokoa indrindraindrindra ny fananao masina zay elolalana ny amponay tsirairay avy ny amin'izany teny izany mba hitondra soa famelombelomana ho an'ny ara-panahy tonona ny vavako aminaran'i Jesosy Kristy amen nandritra ity herinandro ity isika zany hoe nandritra ny herinandro zany a dia noresana trany a ilay fifandraisana sy fanabeazana na ny fanabeazana amin'ny endrim-pifandraisana izay natao mba isiany fampitana izany fanabeazana izany a miainga avy amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra ary mandalo eo amin'ny fanandramany maha-olombelona atsika no marina manokana atao anatin'izany fa Andriamanitra mihitsy no iaingany ny fifandraisana mahomby rehetra tiana sady ny anasantsika amerina amaky ao amin'ny Genesis 2 Genesis 2 ka ny 9:20 vakitsika ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy izany teny izany dia manamafy fa Andriamanitra mihitsy no ivo sy iaingany ny fifandraisana mahasoa ho an'ny taranak'olombelona ary ao anatin'izany izaso ianao marina fa nisy ny fahotana izay niditra tamin'ny fomba izay nitondrany ny fahavalo izany satria nanaiky izany ny taranak'olombelona tamin'ny alalany Adama sy Eva fa ity fomba an'Andriamanitra izay mahatsapa ny mazava-dehibe ny fifandraisana ity fiarahamonina fivelarana amin'ny voary rehetra ary makasika an'izany de tiana ny hamaritra manokana hoe ny mahaizy ny olona mihitsy no efa napetraka Andriamanitra nametrahan'Andriamanitra an'ity fifandraisana ity izay avy aminy amin'Andriamanitra azy izy dia Andriamanitry ny fifandraisana koa nozarainy tamin'ny maha-olombelona atsika izany zay no mahatonga ny hoe zava-dehibe ho an'ny olombelona anankiray ny fiarahamonina zava-dehibe ho an'ny olombelona anankiray ny hoe tsy miaina irery ary vokatra zany fahatsapana izany satria nataon'Andriamanitra ao anaty maha-olombelona atsika izany de misy ihany koa ireo fahaiza-manao mifanaraka amin'izany izany fahatsapana izany satria andehany ho jerentsika ny toyny raha eo amin'ny Genesis 2 zay nivakitsika teo ny 7:20 sy ny 20 zao ny fanambarana aminaran'i Jesosy Kristy ary tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra
nentiny tany amindra lehilahy reny ahitan'zay anonany azy avy ary zay rehetra nanonona ndra lehilahy ny zava-mananaina rehetra de izany no anarany de nomeny raha lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voro manidina mba my bibidia rehetra nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy atreto aloha raha ny tapany zay ny arahantsika nahita de zao tsy vitany hoe napetraka Andriamanitra tao amin'ny maha olombelona na nozarainy tao amin'ny maha olombelona ity mahandriamanitra fifandraisana azy ity zany hoe nataony tsapantsika fa zava-dehibe ho antsika ny serasera amin'ny manodidina atsika mety amintsika samy olombelona izany mitsika sy ny voary manodidina atsika amin'ny natiora izany fa raha ny zavatra misy eto akoatran'izay de nomen'Andriamanitra karazana fahafamanao manokana mampiavaka ny biby na ny zava-maniry am'ireo voary hafa zany mampiavaka antsika olombelona nentina teo amin'ny Adama ireo zava-boary hafa eo ny biby samy araky ny karazany avy dia nomeny anarana tsy mifamadika zany tsy hoe nentin'Andriamanitra teo am'ireo biby reo zany Adama de ireo ndray nanome anarana azy fa ny olombelona no manome ny anarana zany hoe nataony tao anatin'ny maha olombelona atsika mihitsy ny fahaiza manavaka arak' zany maha olombelona atsika izany tsy nisy ihany koa tao hoe ny biby samy biby no mifanome anarana ny antony de satria tsy manana an'izay fahafamanao fahaiza manao zay ny biby moa zany de mandeha am'lay antsonony ateny frantsay hoe mandeha par instinct izy fa isika olombelona kosa de nomen'Andriamanitra fahatsapana manokana ao amin'ny teny frantsay misy an'lay hoe conscience na miara-miasa amin'ny subconscience moa zany fa io de fahatsapana manokana izy io amin'ny teny anglisy izy de hoe awareness zany hoe fantatro maha olombelona fa olona ary tam'izay fotoana zay zany raha tamin'ny androny Adama de zao fantany fa izy rery ny olona teo fa ny akoatran'izay de voarin'Andriamanitra hafa ary ny biby moa zany dia nomeny anarana tsirairay avy araky ny maritsika teo hoe tsy ireo biby reny nanome anarana azy fa izy no nanome izany fantany hoe samy biby ihany koa reo fa ty karazany ray ty zao ny anononana azy ary eo amin'ny 15 ka ny tapany farany dia nambara manokana mihitsy hoe tsy nisy na ny marina kokoa tsy nahita i Adama zay vady sahaza fantany zany fa ny olombelona iray aza na eo amin'ny safidy amin'ny fanambadiana dia mbola tsy afaka hiditra any amin'ny sehatra hafa ankoatra ny samy olombelona isaorana ny tompo fa raha ity tantara ity fotsiny mandraisantsika lesona ka toizana kely dia fantatry Adama tsara Eva rehefa tonga teo aminy ary izy raha teo moa nanomea izay anarana izay ny zava-dehibe de ity raha ny tokony ho izy de tsy mbola simba izany fahaiza-manao izany ao amin'ny olona tsirairay avy ary toy izany ihany koa ny fanamafisana ny fahalalantsika ny andraikitra sy ny iraka zay nomen'Andriamanitra atsika olombelona tahaka ny olombelona rehetra isika fa toy izany ihany koa nomeny safidy afana manapa-kevitra mampiasa ny herin'ny sitrapo afahantsika manana endrim-pifandraisana arak'izay mifandray amintsika tahaka ny ray aman-dreny io raha misy ray aman-dreny te hananatra ny zanany marina fa azo lazaina hoe iray tampo ohatra ny ankizy misy anankitelo na efatra ao an-trano fanabeazana tokana no atolotra sy omena fa eo amin'ny maha izy azy an'ireo ankizy ireo lay taranaka zany dia tsy maintsy hisy ny fiheverana hoe rehefa iresaka amin'ity zanako vavy ty dia zao ny fomba iresahako aminy sy ampitako aminy ny fanabeazana fa ho an'ny tovolahy kosa de ohatr' zao ndray tahaka ny fahatsapany ireo zaza ireo zany amaha olombelona azy hoe fantany hoe matoa ndray aman-dreniko miresaka amiko ohatr'izany de satria za dia vehivavy
ary mato ny ray aman-dreniko miresaka amiko am'zany fomba zany de fantatro aho fa lehilahy tsy maintsy misy zay fanajana izay satria miainga avy any amin'ny fifandraisana na endrim-pifandraisana zay efa napetraka Andriamanitra mihitsy izany zahatra izany zava-dehibe zany ary eo no anaovana antso amintsika tsirairay avy satria inona ny antony eto amin'ity tontolo misy atsika ity ankoatra ny voary hafa zay adiditsika moa ny mifandray amin'izy ireo ny zava-maniry ny fanajana azy ireny ireo biby maro samihafa izay mbola miara-monina amin'ny maha-olombelona zany de anjaratsika ny mametraka azy ireny tsirairay avy amin'ny toerany tiana ny itaonatsika isarika ny saintsika eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa Kolosianina 4 ka ny 9 vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva omamy sira mba ho fantatrareo zay tokony havalinareo ny olona rehetra rehefa miresaka sika ny amin'ity hoe fiteny ho amin'ny fahasoavana ity dia resahantsika ny hoe ary hitatsika moa zany nandritra ny herinandro hitatsika hatramin'ny tapany maraina zay niarahantsika teto tontolo andro fa ny fiteny eo amin'ny sehatra fifandraisana de tsy amin'ny alalan'ny zay tonon'ny vava ihany fa mety amin'ny alalan'ny fijery io amin'ny alalan'ny fihetsika ny fiseho ny fomba mampanao zany hoe ny fiainana manontolo raha raisina am'izay lafin'izay zany ty teny de manao hoe aoka ny fiainantsika rehetra mba ho amin'ny fahasoavana mandrakariva mandray anjara amin'ny fampitana ny tenin'Andriamanitra mivantana ve ianao amin'ny alalan'ny fampianarana mety ho amin'ny alalan'ny toroteny any anivon'ny fiangonana fampitana ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara eny amin'ny fiarahamonina zay misy antsika any anivon'ny ainao manjery ary mandray anjara any anatin'ny publication any anivon'ny ireo tambazotra mitserasera eny mety tsy ianao lay manao ny publication fa mandray anjara amin'ny commentaire ianao na sinsisa ny toy izany de antsona mba ho amin'ny fahasoavana izany fanandramana manokana izay iarahantsika amin'Andriamanitra zany satria ny fahasoavan'Andriamanitra izay hitondrany atsika miasa ao anatitsika Andriamanitra ao amin'ny Kristy fahasoavan'ny Kristy miasa ao anaty dia mahatonga ny fomba fiainatsika ny fihetsika fiteny fijery fomba mampanao fiseho ivelany ho amin'ny fahasoavana mety ahatonga ny tsirairay avy amintsika andray fanapahan-kevitra izany voatery tsy maintsy manova zavatra kanefa eo indrindra no miasa ny herin'ny sitrapo fanapahan-kevitra endry eo indrindra no angatana amin'Andriamanitra mba hipetraka sy atanjaka mandrakariva lay famanao fahaiza manavaka ny tsara amin'ny ratsy fahaizana mametraka mahafantatra hoe kristianina ary tsy vitan'izany fa olon'Andriamanitra zay nirahina hitondra ny filazantsara ary hitondra amin'ireo zay mifampikasoka amintsika ny fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra koa tiako ny hanentana atsika ny am'izay lafiny rehetra voambara teo zay satria manana didy isika nofidin'Andriamanitra manokana isika mba ho fitaovana mahomby eo ampelantanany koa sitraka indrindra ny hitondram-bavaka izany azo lazaina mety hoe fiaikana satria tsy moramora amintsika izany mety tsy ho voajanahary eo amintsika intsony vokatry ny toejahatra misy eo manodidina kanefa azon'Andriamanitra tao ny miasa amin'ny alalan'ny fiainantsika raha toka manapa-kevitra isika anolo-tena ary maniry mba ho fitaovana mahomby io ampelantanan'Andriamanitra manasa antsika ary manasanao indrindraindrindra mba hiombona am'izao vavaka zay ho tononona izao hivavaka isika tsy mitsahatra misaotra anao zay tompo noho ny tombontsoa rehetra izay efa nomenao anay na amin'ny alalan'ny teninao zany amin'ny alalan'ireo ataridalana maro samihafa zay noraisinay nandritra ity fotoana ity tsy mitsahatra koa zay mangataka famelan-keloka olombelona tsy tanteraka ihany ary mila
hatrany hatrany fahasoavanao famelan-keloka zay anananay fiadanam-po eo ampiatrehana ny fiainana iarana aminao. Misaotranao zay ny amin'ny fidiananao anay tsirairay avy ho fitaovana mahomby eo ampelantananao mba ho fampitana ny fitiavanao, ho fampitana ihany koa ny fahasoavana, filazantsara izay hitondra famonjena ho an'ny tsirairay avy. Meo anay hatrany Tompo ny hery ny fafana mampiasa ny sitrapo, fanapahan-kevitra entitra raha tsy maintsy ho raisina izany. Ahatonga ny fiainanay ho fahasoavana mandrakariva. Ary ho fanandramana mahafinaritra ho anay zany, indrindra raha hiatrika tsy ho ela ny herinandro vaovao zay misokatra noho ny fahasoavanao hatrany ho anay tsirairay avy. Aoka Tompo mba ho tsapanay tokoa fa avy aminao ny zavatra rehetra, ka ianao mihitsy no hamolavola izany fiainam-pahasoavana izany, ahafahanay mandeha am'izany, mampianaranay andeha amin'ny finoana, anananay izany fanandramana mahafinaritra izany, ka ity herinandro vaovao zay misokatra ity, sokatra ho anay tsy ho ela dia ahitanay fiadanam-po miaraka aminao. Ho zava-dehibe eo amin'ny fifandraisanay Tompo, indrindra raha mifandray amin'ireo rehetra zay mifampikasoka aminay zahay. Ka na amin'ny endrika fanabeazana, fampitana, filazantsara sy zay rehetra mety ho ataonay dia ho tsapa tokoa fa mandeha amin'izany fiainana amin'ny fahasoavana izany izahay. Tononona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.